Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny onjam-peo amin'ny Alliance 92 ity. Amin'ity anio ity vahintsika atao anatin'ny fandarana ny filoha lefitra nasionaly eo anivon'ny KMF CNOE amin'ny alalan-dramatora RATSIMBAZAFY Emée. Miarabanao ny fandarana ary makasitraka nanaiky ny fanasana tompoko. Miarabantsika rehetra, miaraba ny mpiaino, miaraba ny teknisiana rehetra sy ny ara resadny tafa eto amin'izao fotoana izao. Ya, anokafatsika ny resadresaka raha mato filoha lefitra eo anivon'ny KMF CNOE. Aiza sy ahoana ny toerana misy anareo na ny hevitra reo zany zao manoloana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Manoloana ny raharaham-pirenena dia tsy miova amin'ny ireo fanambarana izay nataonay hatramin'izay zahay satria mbola mitoetra dia mitoetra ireo fanambarana ireo amin'ny resaka firenena malagasy tandalana. Azonao azavaina lavalava kely hoe zay mahakasika an'izay hoe fametrahana ny fanjakana tandalana zay. Ny fanjakana tiana io resana zany amin'ny firenena hoe malagasy tandalana dia ity. Indrindra ireo mpitondra tsy misy tsy mahalala ireo ny lalàna mifehy eto Madagasikara. Inona ny lalàna mitondra any Madagasikara, inona avy izy ireo? Firenena tandalana ve Madagasikara amin'izao toe-javatra misy izao sa ahoana? Inona le lalàna? Iza ny manaraka ny lalàna? Iza ny tokony anome ohatra any fanarahana ny lalàna? Ny mpitondra. Satria ny mpitondra ny mahafantatra tsara daholo inona avy ny lalàna mifehy. Anjarany zany ny manome ohatra voalohany amin'ny fanajana ny lalàna. Ny lalàna fototritsika eto zao dia ny lalam-panorenana. Move voahaja atsakany sy andavany, voahaja daholo ireo lalàna ireo hatramin'izay ka hatramin'izao azy ny mamaly azy. Miainga amin'izay voalazanao zay indrindra ny zavamisy anefa raha mato filoha lefitra matokotsika tonga amin'izao zavamisy eto amin'ny firenena zao tsy mahatsiaro tena ho tomponantoka na tompona andraikitra ihany koa ve nareo fiarahamony firenena amin'ny maha taiza sy manabe ny olo-pirenena nareo. Azo atao hoe tompona andraikitra izahay satria ny anay aloha ny fanabeazana olo-pirenena dia tsy misy voafetra hoe amin'izao fotoana ohatran'izao na fotoana fiomanana amin'ny fifidianana na fotoana inona fa 580 andro isa-taona arak'izay azo atao sy amin'ny fotoana izay mamety azy ary amin'ny toerana izay misy anay dia manao izany zahay amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny olo-pirenena izay sendranay na fivoriana io na ny fianakaviana io na eny an-dalambe io na eny amin'ny resadresaka madinika amin'ny olona miserasera amin'ny olona sy ny ainao manjery kory aza dia alefanay foana ny fanabeazana ny maha olo-pirenena. Inona ny zoanao amin'ny maha olo-pirenena anao? Inona no andraikitrao vokatr'izay zoanao zay koa amin'ny maha olo-pirenena anao? Na resaka faran'izay madinika ara ka sendrany dia ataonay lalandavy zany. Tsy voatery hoe ny lalam-panorenana ray manontolo no fantarin'ny vahoaka fa izay tokony tsy maintsy ho fantany kosa izay lalàna mifehy azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ampitainay amin'ny fomba rehetra izay azo ahafahana manao izany. Nareo ve nahatsapa ary tao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe tafity izay afatra zay sa tsy? Raha fahitanay lony dia misy tafita kosa. Azoko ny ahafahako miteny an'izany dia ny resaka ifanaovana amin'ireo olona ireo rehefa miaona, rehefa mifampidinika amin'ireny atrikasa atao reny na koa amin'ny alalan'ireny ainao manjery zay mampiresaka ny olona eny an-dalana eny dia misy hitanay ihany fa tafita ihany ny afatra eny tsy ny rehetrarehetra aloha
fa mba misy ihany kose mba tavita ary oezaka io a tsy ajanonay na amin'inona na fotoana hoana na fotoana hoana fa ho tohizanay mba farafaratsiny ahay miparika amin'ny zanaka sy ny olona manodidina nyreny olona reny satria zay no afatrafatra rehefa avy miresaka hoe ay zany no hitanareo am'izy azonareo tsara zany ny fandehan'le lalàna ary mba ampitao amin'ny namana ary hitanay fa miampita ihany ko izy na de hoe tsy mandeha aingana ary fa marisarisa fa de tafita ihany iverenantsika ihany zay resaka hoe fanabeazana ny olom-pirenena zay rehefa aveo fa namoaka moa zany ny teo nivon'ny CNOE ny herinandro lasa teo karazana tolo-kevitra amin'ny datim-pifidianana ao ny fifidianana milohan'ny fotoana amin'ny volana aogositra ao ny voalaza ihany koa ny amin'io amin'ny volana novambra ary ny tolo-kevitra farany amin'io amin'ny volana mi amin'ny taona 2024 ho anareo KMF CNOE vahaolana ve reo sa hoe ahoana ny fijerinareo azy raha momba ny daty nomen'ny CNOE indray a sy ny fikarakarana momba ny fifidianana araky ny lalàna zay mifeny CNOE de tsy de tena azonay idirana tsy idiranay kosa alohany fa ny fandaminana an'izany a de izy ny CNOE ny fa tompona ndraikitra an'izay ny azoko lazaina fotsiny dia mivonina miara-miasa arak'izay azony atao sy amin'ny sehatra ilana azy amin'izany fanomanana ny fifidianana zany lalandava ny KMF CNOE fanabeazana olom-pirenena amin'ny alalan'ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny fanomanana ny olom-pirenena amin'izany fifidianana zany zay tsy nataonay hoe zao vo manomboka fa efa nataonay araky ny lazaiko teo hoe tsy kelikely mepita any amin'ny olona ho fampafantarana azy ireo ny zoany sy ny andraikiny eo anivon'ny firenena ny zava-misy amin'izao fotoana zao raha matofolo lefitra de mbola mifanenjana aloha zany ny tady andaniny any solom-bavim-boaka 7 eny Kianja akilany any anivon'ny fitondrana niditra tsehatra moa zany na hoe nampidirina tsehatra ny fianakaviam-be raisam-pirenena ahoana ny fijerinareo an'izay fanelanelana na entin'ny vahiny zay raha tsorona alohany de raha ny efa toezavatra efa hita teo amin'ny fanelanelana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena de ohatrany tsy nitondra nakany amin'ny vahaolana anakaiza le izy fa ohatrany nitona nampitrotraka ty raharaha ty indray ka amin'ny hevitray manokana alohany a dia aleo ny iraisam-pirenena ngambany hitazana fa tsy hiditra antsehatra makaiza loatra amin'ity fa mahana olany ity ny volany kosa ngeno ampiasaitsika de ekeko zany ekeko fa volany azo ny tahirizina any ny azy ny alatsiny mihitsiny amin'izay fitenena zay fa reo olona reo tsy mahafantatra ny kolotsaitsika ny toetsaitsika la ny resaka le hoe fihavanana eo amin'ny samytsika ary to tsy mbola petraka any aizanaiza mihitsiny zay mampiavaka atsika malagasy everiko fa fotoana izao isy ahotsika malagasy ny mahaisika antsika hoe manana ny kolosaitsika isika zay ahafahantsika miotra ny zavamisy ka tsy ho sembatsemban'ny olona avy any ivelany zay tsy afaka handamina araky ny tokony ho izy ny olana na amany olana zay misy eto amintsika ka ny mety indrindra isika malagasy mifampiresaka mifanakalo mifanazava ary mifampiresaka ankitsipo ary vonina ampandefitra ny tombontsotsika manokana fa mikendry kosa ny so iraisana ny momba ny firenena malagasy izay no atao voalohany ao an-tsaina miresaka ankitsipo ary mazava tsara mihitsiny dia indrindra tsy mivadika amin'izay teny nomena
izay ko ny tena olana eo amintsika malagasy manome teny anankiray hoe zao manome toky am'izao de rehefa aveo nefa mivadika amin'iny arino am'izao hoe toejavatra misy zao de mariana etona fa mamotika firenena ny fizirizirina amin'ny hevitra diso na ho an'ny an-daniny zany na ho an'ny ankilany samy manana ny marina ianareo samy manana ny diso ianareo koa tokony ho izy zany de ny fanatona ihany mifampiresaka mifanazava ahafahana mahita vahaolana iombonana ary vahaolana tena mahava ny olana rehetra misy eto amin'ny firenena. Azo antoka atongavantsika am'izay hoe fahitana vahaolana zay hoe ny fanelanelana na oetin'ny FFKM na ny SFM filan-kevitry ny fampiavana sa iza no tokony anelanelana rehefa tsy ilaitsika ihany ny vahiny. Raha aminay aloha dia ray aman-dreny daholo reo na ilaina ary ny tangalamena ny olombe na rehefa malagasy miaina ny mahamalagasy azy dia afaka anelanelana satria mahafantatra tsara ireo hoe ahoana le toetsaina malagasy afaka mifampiresaka afaka mifandinika afaka manala lonolony afaka mampandefitra ny ambopo fa mijeriny soa ho an'ny besiny maro. Anisan'ny vozonareo foana ny amin'ny hoe aleo miverina eo ambony latabatra zany hoe mifampidinika izay inona no dingana tongavantsika am'izany? Ny dingana tongavantsika am'izany de fanatonana n'izy ireo tsirairay avy efa nisy fotoana nanaovana izany ary nanao tokoa izay fa mbola miziriziry moa le izy nefa ny efa misy mpanelanelana fantatsika ireo zany de ny FFKM ny SFM koa to efa manao ihany koa malagasy daholo reo fa ny KMF CNOE de efa nanantona andreo ary vonona hitondra ny traikefa efa nanany koa raha ilainy zany satria tsy efa 5 taona mahery kosa na ny sy ny KMF CNOE efa mahafantatra kosa izay ny mba fomba azo mahana olana rehefa sendra olana ka raha ohatra misy ilananay KMF CNOE amin'ny fanelanelanana sy fitondrana fiantsona ireo mpifanandrinareo mba iona iresaka miona dia voniny izahay hitondra zay kely mba vitanay kely mba fahaizanay kely zay anananay ahafahana manatanteraka izany ho an'ny firenena. Ao anatin'izay indrindra ao ireo mitondra ny hevitra ny amin'ny hoe de ho atsangana ny fitondrana teteza mita vahaolana ve zay ho anareo ao inko nefa ny amin'ny hoe miala mihitsy aloha ny filoham-pirenena de zay ny vahaolana de atsangana aveo ny gouvernemanta iraisana ohatrotry ny ahoana ny endrika vahaolana azo apetraka manoloana am'izao krizy zao. Araka ny volazako teo aloha teo de zay tsy anome mihitsy hoe itia ny vahaolana mety fa miankina amin'ny fampiresan'ireo andanin'ireo ny vahaolana satria raha tsy fantatra ahoana ny hevitra miatsy sy ny roa ahoana zany ny ahitana marimaritra iraisana ahafahana mamany olana de tsy iva mihitsy ny io tsy avaty ivelany mihitsy ny ahafahantsika mitondra vahaolana amin'io zao toejavatra izao fa ny fifampiresahana sy ny fahazahoana ny hevitry ny andaniny sy ny ankilana ary miankina am'izay hevitry izy anakiroa andany sy ny ankilana zay no ivoaka ny vahaolana zay ne le marimaritra iresantsika malagasy zay tsy takatry ny anyvelana ary tsy ho takany mihitsiny fa ny anazy de ametraka fotsy ataovy an'izao le fandikana le zavatra ohatran'izay manko no mety manimba zavatra ary zay no mahatonga anay hoe raha araky ny hevitray alao ihany samytsika malagasy mandamina an'io fa tsy idiran'ny vahiny fa mivoamaika koa
iteraka olana hafa ndray satria samy anao fandikana am'izay fomba andikany azy daholo ny andany sy ny kilany de vo maika tsy mandeha amin'izay tokony alehany ny vahaolana zay ho apetraka. Raha ny fahitana ny fiainam-pirenentsika na ny tontolo politika indrindraindrindra ny verimberina foana ny tantara, ny verimberina foana ny karazana hoe crise olana samihafa tahaka an'izao a nanomboka tamin'ny 2020 ka hatramintsika amin'ny teny zao. Inona ny lesona azo tsoahana na karazany hoe tolo-kevitra hoentinareo ary mba tsy hiverenantsika mitranga tahaka izao tsony? Raha ny fahitana anazy alohany a de misy fanabeazana tokony atao amin'ny vahoaka malagasy, ary io fanabeazana io tsy tokony apetraka amin'ny vondrona anankiray fotsiny fa tokony iaraha manao. Be dehibe manko miteny hoe nareo KMF kone oka asafady tompoko tsy ny KMF CNOE na société civile fiarahamonim-pirenena ihany irery ihany ny tomponantoka amin'ny fanabeazana olo-pirenena fa antsika rehetra na ianareo indrindra ianareo antoko politika samy tompona ndraikitra daholo isika amin'ny fanabeazana ny olona ny vahoaka ny olona amin'ny fanabeazana olo-pirenena vanona fa ny fahavoazana amin'izao fotoana zao ne de apetraka amin'ny rano miala andraikitra daholo fa tsy misy mihevitra ho tompona andraikitra amin'ny zavatra tokony ataony. Izay no hitako hoe lesoka tsy maintsy arenina aingana de aingana eto amin'ny firenena, omena fanabeazana daholo hatrany amin'ny zazakely vao manomboka miteny any manomboka amin'ny fanabeazana hatrany amin'ny olon-dehibe na iza miteny zao ara mbola mila fanabeazana tompoko fa tsy afaka hiteny hoe mahavita sy mahainy rehetrarehetra. Mila mifanampy isika malagasy, mila mijoro ho samy tompona ndraikitra hatrany amin'ny kely indrindra hatrany amin'ny lehibe indrindra, ary voalohany amin'izany ny fanabeazana ny olo-pirenena zany dia ny fanajana ny lalàna misy, ny lalàna velona eo amin'ny firenena ho an'ny zaza, ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora, ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny antitra, mifanabe lalandava. Ninona moa zany tranga amseho atao anatin'ny andro vitsy na volana vitsivitsy tsy maintsy efa raha ny fifidianana ihany zao raha-pirenena zao nareo anivon'ny KMF CNOE ve afaka manome masotsivana ny amin'ny olona tokony hitondra ny firenena andaniny sy manome karazany toromarika ho an'ny mpifidy amin'izany etrehana ny fifidianana zany? Toromarika ho an'ny mpifidy mahaiza mba tsy voafitaka intsony. Zay indrindra manko ny efa taonay ary efa nanompoka zay efa fotoana maromaro zay jereo ny programa anasan'le olona aza le olona nyjerena tsy aza mijery hoe irahany na rahany na rahany tsy zany ny tondra fampandrosoana amintsika fa ny programa anasany. Inona ny programa anasany mety aminao ve amin'ny fotoana ohatry ny ahoana no andamina ny programa anasany iny ho vitany arak'izay ve io? Mbola misy anembatsembana anazy ny ve na misy taky ny apahany satria nandoa tamin'ny fampelezan-kevitra nanjay anjara tamin'ny fampelezan-kevitra ka tiany aka tiany ianao aza mijery ny programa anasany ny fanaraka amin'izay eritreritrao ve zay tontolo eritreretinao ho avy eritreretinao zay ny fanabeazana voalohany menay rehefa mananakaiky ny fifidianana anjara asan'le olona fidinao ve zay zavatra petran'zay ao anatin'ny programa anasany ahoana ny fomba anatanterahany amin'io amin'ny fomba ahoana anatanterahany an'io miaraka amin'izy izy manatanteraka an'io zany rehetrarehetra zany manodidina ny rehetrarehetrarehetra zany tsy maintsy fantariny mpifidy de zay izy vao manapa-kevitra hoe ity zany mifanaraka amin'ny eritreritro ary everiko fa mety atotosa ny nofinofiko noho izany ity nofidiko tsy olona io fa programa anasa tontolo
zany hoe ahoana moa filana ny manodidina zay fiainana andavanandro ka mifanaraka amin'ny heritreritra ao sy ny zavatra takinao fa ny voalohany indrindra aloha ny move le programme anazy sa mifanaraka amin'ny lalàna ihany koa tsy maintsy jereny koa zay zany isany fanomananay ny olom-pirenena amin'ny fifidianana eo amin'ilay hoe masotsivana amin'ny olona tokony hitondra indray samy manana amin'ny masotsivany ny olom-pirenena tsirairay arakaraky ny tanjona zay tiany hotratrarina eo amin'ny fiainany ka raha ohatra KMF CNOE tsy afaka nome masotsivana amin'izany masotsivana omendry zany de hoe tandalàna manaja ny zo fototra rehetra zay ya isaorananao raha matoa filoalefitra anivon'ny KMF CNOE RATSIMBAZAFY Emée teto amin'ny fandarana ambarao tamin'izao androany zao makasitraka tompoko misaotra anareo ihany koa tompoko mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana tsika manaraka andeary ny fandarana ambarao mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy